karana resaka karana ajanony fa gasy koa reo fa nipetraka niaraka amintsika eto reo fa tsy ampiaditsika ary zao koa tivaliko somary tsy gasy an'izay fa ka harianareo i harianareo i ka zay no itenenako eto androany manomboka amin'ity androany ity taritiko ay zahay Mikael président atambaro malagasy rehetra mba tsy hisy intsony malagasy tsy hisy intsony tena toliara zahay fa toliara de malagasy Mazenga de malagasy Tomasa de malagasy Tanarivo de malagasy Fenaratsoa de malagasy Nivazay toa de malagasy Nikarana toa de malagasy tsy gasy nikarana averiko tsara mihitsy hoe tsy gasy nikarana mandreraka be tsy maintsy manao anty vidéo ty satria misy olona miteniteny foana tato ato milaza fa ny olona rehetrarehetra zay tonga eto Madagasikara mivasaha zay mipetraka eto Madagasikara nikarana zay mipetraka eto Madagasikara de égal gasy hofaritako amin'ny fijeriko hoe inona ny atao hoe malagasy inona ny atao hoe gasy de inona ny atao hoe tsy gasy étymologiquement parlant fotsiny le izy gasy karana gasy vazaha defa tsisy dira mihitsy aloha le zavatra defa tsisy fandraisana ohatrany hoe atsimo sy avaratra mihitsy le resaka de magagana misy olona miteny hoe mitovy ihany reo araka ny tokony ho izy de misy anankiefatra fomba azona ny nationalité anankiray voalohany indrindra misy ny droit du sang ohatra hoe na ray aman-dreninao gasy de rehefa teraka eto ianao de gasy ianao zany zay manana nationalité gasy ianao zay azo antsoina hoe gasy ianao faharoa misy ny atao hoe droit du sol zany hoe ohatra zany hoe nisy vazaha teraka teto Madagasikara de logiquement izy afaka omena nationalité gasy afaka antsoina hoe gasy izy raha teraka teto Madagasikara fahatelo amin'ny alalan'ny fanambadiana zany azona nationalité ohatra hoe misy vazaha manambady gasy de azo lazaina hoe malagasy le vatany iny fahaefatra ty ny tena zava-dehibe ny procuration zany hoe omena le nationalité hoe ianao afaka omena nationalité gasy ohatran'le nahazo an'le 8 cm le lasany andafy iny de io indrindra mila discutena iza no mametraka ny condition mametra hoe ianona gasy ianona tsy gasy hatramin'izay tsika de ohatran'ny onona fotsiny nandika mitovy nanao photocopie ny filazana zany any zava-misy any andafy fotsiny fa isika ave mahafantatra ny valeur atsika ahoana ny fomban-drazana malagasy ahoana ny fomba ampisainana malagasy tokony manaraka an'izay ny fanomezana an'izany nationalité izany ny karana mipetrapetraka kely eto Madagasikara de matsapa-tena gasy izy rehefa misy zavatra avantageny ao rehefa ohatra hoe tratrananao afera maloto izy de hoe azo atao an'izany zay fa zay gasy fa isan'andro izy mifanena amin'ny gasy manodidina anazy de ozy izy ny karana hoe inany raha rainay an'izay lahy gasy kely io de lahy gasy kely io ny teneniny eto Madagasikara izy de ozy izy le filohan'ny solombavam-bahoaka hoe homena national hoe gasy ianareo ka ilaza mife madinidinika antony masarotany amin'ny malagasy hilazana fa tsy mety ny fanononana hoe vazaha de égal gasy karana égal gasy voalohany raha matsapa-tena fa gasy ny karana ny vazaha zay mipetraka eto Madagasikara maninona izy ireo no manao tsinotsinona ny malagasy zay mipetraka eto amin'ny taniny raha matsapa malagasy ny karana zay mipetraka eto amintsika maninona ny karana ny mangorona ny arena amin'ny malagasy rehetrarehetra de raha ataoko hoe fitadiavana mahatonga an'izany maninona ny karana no manondrana ny vola zay voangony eto alefany any amin'ny pays zany aviny raha matsapa-tena zany ianao hoe malagasy ianao de miary eto ianao de zay rehetrarehetra azonao de eto ihany tsisy mihetsika eto fomba fijeriko zay antony fahatelo tsy mapety ny zavatra nyteneniny olona anankiray iny de ahoana raha matsapa-tena fa malagasy ny vazaha zay mipetraka eto maninona izy ireo ny tsy manana heritreritra hoe tena hijanona eto hatramin'ny farany de isy teninay zao hoe misy teny efa mijanona eto fa raha omena statistika hoe ao anatin'ny 100 ireo olona zay mijanona eto firy no manana heritreritra hoe tena hijanona eto hatramin'ny farany misy tena misy ny karana izay tena efa hoe ny dadabeany
no nipetraka teto Madagasikara dia efa teto foana ry zareo, efa tsy manana tanindrazana any. Tsy ireo le asiko, tsy ireo le olana. Fa raha matsapa tena kosa nefa izy hoe eto Madagasikara zany ny tena tanindrazan'ny zareo intégrer ho ary le communauté. Rehefa mandeha ohatra ny fomba gasy rehetrarehetra, izy manava tena hoe izy karana. Fomba gasy rehetrarehetra zany ohatra zao hoe tena ohatra hoe didipotra, zavatra ohatr'izany, izy manava tena hoe karana, fomba manokana mihitsy ny anazy. Dia nefa eto Madagasikara zany hoentiny ihany le fomban-drazana ny tany amin'ny pays any tany, dia zay tsy maintsy intégrena ho amin'ny malagasy. Ka hanome solution tsika mantsy dia fatrapandika fotsiny averiko ihany ohatran'ny teo aloha. Tsy mba mieritreritsika hoe inona ny situation efa voa zao tsika hoe tsika botony karana, botony sinoa, botony vazaha rehetrarehetra. Ny gasy eto Madagasikara mangataka tany amin'ny karana. Zany ve dia mba logika hozy izy nareo? Ka le izy alohan'ny antsoantsoina hoe gasy daholo ny karana rehetrarehetra, andao diskutena. Tsy hoe ianao filohan'ny Assemblée nationale dia afaka miteny amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ianao ka hiteny hoe gasy ireo karana ireo, dia trerohoma fotsiny tsy maintsy anaiky an'izay sainay. Fa io fanamenanao io konkoa dia ampindramy makamandiny kely alohan'ny itenenana, alohan'ny antsonan'ny olona anankiray hoe malagasy. Raha ohatra izy zany mpila ravinahitra, hoy aho fomba fihevitrako ty, raha ohatra izy mpila ravinahitra tonga eto Madagasikara izy dia raha nanapa-kevitra hoe hijanona eto izy dia dorénavant zany izy tsy afaka mi-exporter ny volany hivernany amin'ny pays antsony. Satria normalement ianao raha matsapa tena hoe malagasy mponina an'le pays anankiray dia eto ianao miary, ajanona eto ny patrimoine anao. Dia hoy izy ny olona zao hoe tsy ohatran'izany any amin'ny pays hafa fa tsika ve pays hafa, maninona isika tsy afaka mi-inventer ny règle tsika mba hialana amin'ny gabraraka fangalarana ny harem-pirenena. Dia raha te hotononina malagasy tokony ajanona eto daholo izay fananany rehetrarehetra, afaka manan-karena be amin'ny taoniny izy fa tsy afaka mihetsika eto Madagasikara. Dia matsapa tena tsara ianao hoe malagasy amin'izay. Faharoa, alohany hanonananao ho malagasy, alohan'ny tenenanao hoe ianao dia malagasy, tokony tsy maintsy mianatra ny teny malagasy. Satria nahoana? Ny Sinoa indrindra ireo vazaha rehetrarehetra tonga eto Madagasikara tsisy aliansainy kory izay hianatra teny malagasy. Vitsika loatra indrindra ataoko hoe misy ray alina ry zareo dia ny zato amin'ireo mianatra malagasy, n'ankoatran'izay tsisy raraina an'izay teny malagasy any. Dia nefa maninona? Tononona malagasy ry zareo rehefa misy ny opportunité. Ny ankamaroan'ny vazaha eto Madagasikara tsisy miteny gasy, efa misy 20 taona mipetrahana eto Madagasikara tsy miteny gasy. Dia zany dia milamina fotsiny saina. Fahatelo, ny olona tokony ho antsoina ho malagasy dia mirespekte ny fomba malagasy izay efa misy eto, fa tsy manitsakitsaka hoe mitondra ny anazy avany dia hitsakitsahana le eto Madagasikara. Mirespekte ny fomba malagasy ary tsy manao tsinotsinona ny malagasy. Zany hoe tokony hoe afaka révoquer à tout moment zany ny nationalité malagasy anankiray raha ohatra hoe misy karana manambanimbany gasy eto amin'ny taniny. Afaka fironona ny lalàna, afaka fironona ny règle de jeu hoe tokony hisy an'izay eto amin'ity Madagasikara mamintsika ity. Fa ny problème dia samy mangina fotsiny, samy variana mihinana fotsiny nareo fa ny zavatra tokony hiasana saina tsy hiasana saina. Ao anatin'ny fanavaozana tsika izao, aiza ho aiza ny zavatra azontsika atao mikasika an'izany zavatra izany. Aza adino ny mampiasa sain d'oeuvre nareo rehetrarehetra izay any andafy ka handefa vola ety Madagasikara. Tele retsy.